Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Aza atao sakana ny vola. Izy indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Itsika kristianina dia manana fomba fijery tahaka ny an'i Kristy. Ary rehefa Jesosy Kristy no jerevanao dia izy tsy mba mametraka ny vola ho sakana amin'ny zavatra izay atao izany. Fa misy foana io, fa ny asa aloha izay vao ny vola. Rehefa jerevantsika any amin'ny Luka toko 7 naniraka ny apôstôly 12 izy handeha hitory filazantsara, dia amin'ny 7 dia nambarany manao hoe aza mitondra zavatra ho any amin'ny alehanareo na tehina na kitapom-batsy na mofo na vola ary aza mitondra akanjo roa. Io zany dia mahita antsika hoe ireo zavatra samihafa izay tany sainareo dia resaka le aranofo daholo, le fiahina le maha olona, ny akanjo, ny sakafo, ny kitapo, ny vola sy ny rehetrarehetra. Dia Jesosy hoe tsy sakana izany. Aza ataonareo zava-dehibe zany na ho zavatra ka tsahina mialoha fa izao mandehana. Andriamanitra no aoka itokiana amin'ny fanatanterahana ny asa fa omendry eny am-pandehanana eny ireo zavatra rehetra ireo ary tena nahavita tokoa ny mpianatra. Tsy nisy hoe maty misary tany fa tena nahavita ny asa izay nanirahan'Andriamanitra azy satria io Andriamanitra io dia Andriamanitra mpamatsy. Eo zany dia hitantsika fa tsy tokony olana mihitsy ny vola. Satria misy fomba fijery roa samihafa mantsy ry havana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny anankiray dia le fomba fijery ny olona izay tsy matoky an'Andriamanitra. Reny olona reny rehefa manao zavatra dia hoe apetrao aloha ny vola. Aiza aloha ny vola? Ny vola zany no mibaiko ny asa izay atao. Ka rehefa tsy misy vola ianao dia hoe tsy miteny ianao fa vola baoritra. Fa ny vola ny mahalehilahy. Ka rehefa manam-bola ianao dia afaka miteny ianao dia ny vola zany no mitarika ny zavatra rehetrarehetra atao rehefa avy eo. Dia misy olona mitondra izany fomba fisainana izany aty amin'ny asan'Andriamanitra, aty amin'ny tokotanin'ny finoana. Ka rehefa misy zavatra atao ohatra ao anatin'ny fiangonana, rehefa misy zavatra tiana ho karakaraina na tiana atao dia ny vola foana. Aiza aloha ny vola amin'izany? Aiza aloha ny ahitan'ny olona vola an'izany? Zany ve dia hita? Zany ve tsy izao e? Zany ve tsy izao? Ka rehefa misy zavatra mba atao hoe tsaratsara sy ny ohatran'izany dia tsy mety satria hoe mandany vola. Le vola foana no atao sakana amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tsy sakana io ry havana. Tsy sakana io. Io vola io rehefa ataontsika eo aloha dia tonga mauvais maître. Zany hoe lasa mpampianatra na tompo ratsy fanahy io. Ho antevoziny io ianao, lasa ho feheziny io ianao ary ho tonga sakana io. Dia lasa io no lasa lara-pahamehana tadiavina rehefa avy eo. Fa ataovy aneriana dia tonga bon serviteur izy amin'izay fotoana izay. Zany hoe lasa mpanompo mahatoky izy. Zany hoe tonga dia apetraka aloha ny asa. Faritana tsara ny asa hoe inona ny asa atao, ahoana ny ahafahana manao zavatra tena tsara, tena goavana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ivavadika dia Andriamanitra tompony vola sy tompony harena sy tompony zavatra rehetrarehetra. Dia rehefa voapetraka tsara ny tetikasa izay tena hoe tsara dia izay amin'izay vao hoe ahoana ary zany nahitana le vola. Zany hoe rehefa avy eo zany vao mijery amin'izay hoe aiza amin'izay ary zany ny vola hanatanterahana an'ilay izy. Fa tsy ny mifanohatra amin'izay mihitsy. Tsy ny mifanohatra amin'izay mihitsy. Dia tahaka an'izay le fomba fisainantsika satria izany ny ampianaran'i Jesosy ny mpianatra eto. Ity fampianarana ity akory tsy dia hoe alaintsika arabaky teny ka hoe rehefa manao asa fitoriana sy ny toy izany dia tena tsy hitondra akanjo roa, tsy hitondra vola na kitapony ninona nefa ianao andeha any tamatavy mandritra ny herinandro ohatra. Tsy izay loatra fa ny tiany Jesosy ampianarina zany ho antsika amin'izao andro ankehitriny izao dia ny hoe aza ataonareo sakana na ho zavatra lehibe. Eo anatrehanareo mialohan'ny zavatra rehetra ho tadiavina ny resaka ny fahina ny aranofo fa manjary lasa sakana io amin'ny fanatanteranareo ny asan'Andriamanitra. Ary izay mipetraka izay. Ny mampalahelo indrindra ny nivon'ny fiangonana any dia lasa manana le fomba fisainantsika hoe ny vola. Ny vola ny tena zava-dehibe. Ka rehefa misy fifidianana azy atao anatin'ny fiangonana dia matetika lasa ny olona manam-bola ny fidintsika. Satria mieritreritsika hoe raha manam-bola le olona dia androso ty fikambanana ity. Raha olona manam-bola ny mpitarika dia ny toy izao sy ny toy izao. Tsy vola mihitsy ry havana ny mahatonga ny fiangonana na ny asan'Andriamanitra na ny fikambanana kristiana androso. Tsy ny vola mihitsy fa ny finoantsika sy ny fahatokintsika an'Andriamanitra. Apetrao tsara daholo ny tetikasa rehetrarehetra fa rehefa avy eo tonga ho azy eo ny vola. Ary ny fahatongavan'io vola io dia amin'ny fomba tsy takatra ny saina sy tsy aposinao. Ohatra ny mpianatra zao hoe aiza zao na fomba eritreretana hoe ahoana zany ny velomany zareo any amin'izay alehany any. Tsy mbola nisy olona tonga dia fantatra mialoha hoe ry anona ny andray, ry anona ny andray, ry anona ny andray fa tonga dia mandeha fotsiny aloha
dia any no manatanteraka ny zavatra rehetra dia Andriamanitra no mamatsy manokatra lalana amin'ny fomba tsy takatra ny saina hanomezana ny zavatra rehetrarehetra izay ilaina tanterahana ny asany hatramin'ny farany ary zay indrindray manko eo amin'ny fiainantsika andavanandro ohatra hoe misy tanora zao mba manana fianarina mba te hanao fianarana sy ny toy izany dia tonga dia le fomba fisainana hoe zay tsy manam-bola dia izay ny tonga dia mibahana dia tonga dia fa tsy mieritreritra andeha hisoratra anarana na andeha hanoratra anarana erisetsy intsony dia zay mihitsy le tsy mety indray mandeha dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray tafaresaka ny samy mpanompon'Andriamanitra dia hoe ahoana ny tokony atao mba azahoana hoe fianarana hoe tena hoe fianarana tsara zany dia nefa tsy manam-bola zay le fanontaniana dia ozy izy hoe zao ny fomba tsotra ozy izy atoro dia davo aloha ny université zay farany tianao dia misorata anaranao dia mivavaha rehefa voaray ianao omen'Andriamanitra eo koa ny vola rehefa avy eo ary tena marina zany ndriavana izay le atao hoe mandeha amin'ny finoana fa tsy mandeha amin'ny fahitana fa kio tsara ny Hebreo 4:10 mampianatra antsika ny atao hoe finoana izy fatokina ny zavatra tenaina io fanehoana ny zavatra tsy hita zavatra tsy hita amin'ny masonao akory fa tonga dia mino anao hoe vitan'Andriamanitra zany matoky an'Andriamanitra omen'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra rehefa avy eo dia indraindray koa mety hoe misy fikasana tiana atao angamba mety hoe mba manana eritreritra ianareo iroso amin'ny fanamasinana ny tokantranonareo efa vita ny fisoatam-panambadiana dia ao nareo fantatrareo hoe zava-dehibe le tsy hodrano avy amin'Andriamanitra fa ataonareo sakana ny vola dia lasa tsy misy mihitsy le vola ary tsy hisy mihitsy koa satria zarany dia vola ary nareo tsy ahavita mihitsy hanamasina ny tokantranonareo satria ny vola no ataonareo maître mpitarika amin'ny tetikasa zay atao ka hoe mbola tsy hisy vola izay paster dia mbola tsy afaka manao ninina mihitsy ny aloha izay fomba fisaina zay le mila hovaina tonga dia hoy Jesosy tompo manao hoe ento ny tokantranonareo apetrao ny daty apetrao ny zavatra fa zao manaraka ohatra ny bon serviteur ny vola rehefa avy eo mandeha amin'ny finoantsika ravana veriko ihany fa tonga dia alefaso ny zavatra rehetra ninona zay ataontsika eo amin'ny fiainana dia aza mba atao sakana mihitsy ny vola fa itsika kristianina tsy ohatran'izao tontolo zao mandeha amin'ny vola izy fa itsika kristianina mandeha amin'ny finoana isika ary fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ho avy ny anontanio izy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany Andriamanitra ny miadidy ny fiainantsika Andriamanitra ny manome zavatra rehetra ary io Jehovah Andriamanitra ivavahadika eo ny tompony zavatra rehetra azy daholo ny vola sy ny volamena sy ny zavatra rehetra azy daholo zany afaka baikony zany omeny zany fa ny olana zao itsika tsy manana finoana fa ny finoana na dia kely azy androsoanao dia avitanao ny zavatra rehetra manomboka zao ary aza atao eo aloha ny vola ho mpitarika atsika fa manjary lasa manompo antsika lasa io no zava-dehibe indrindra dia ampedino tsika dia hitady antsika dia ho kivitsika vao mieritreritra ny vola fotsiny teo amin'ny compte ny vola dia fa kivy avy hatrany hoe tsy ho vity ty tsy ho tanteraka ty sarotra be ty fa izao ataovy any ariana ataovy tsara ny tetikasa amboariny zavatra rehetra dia rehefa hita miariary hoe itiny tsara dia izay amin'izay vao hoe ahoana ny hitana le vola dia afaka mijery zay fomba hitana le vola amin'izay rehefa afaka mivavaka fa hotoloran'Andriamanitra saina ianareo tonga ho azy amin'ny fomba tsy ampozina zavatra kely foana betsaka ny zavatra azo tantaraina eto raha hitantara fijoroana vavolombelona amintsika ny amin'ny hoe tena zavatra tsy ampozinao mihitsy fa omen'Andriamanitra io ao anatin'ny fotoana tsy takatry ny sainao akory rehefa hoe zay satria itsika manao ny asany dia averiko ihany hoe ny mpaniraka anie no miantoka fre raha ohatra ka programan'Andriamanitra raha sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataonao izy anie no miantoka ny zavatra rehetra tsy tokony ianao akory ka nahoana moanao ny teny hoe sakana ny vola mahereza ry havana ny tompo anie ampaherentsika ka afahantsika miroso amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny finoana ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitrra amen